anisan'ny nampitabatabanyilay laza fa ty tanindrazana tamin'le resaka izepatra dia ny fanambarana nataon'ny masoivo frantsay fa hoe anazy lay ilona dia ny fantanena faharoa hoe anisan'ny mahaberesaka teto amin'ny firenena ihany koa ny resaka fananan'ny filoha teo aloha izay nambara fa giazan'ny fanjakana anisan'izany le teny lotatenaka manaona marina no mikasika an'izay tompoko. Ya efa variteo nge io e ny olona afaka miteny hoe géoteneny ary nateko tamina teo ratsy amina ambassadeur no miresaka fa amina filoham-pirenena zay voafidy ary iny no misotenan'le firenena amin'ny faratampo rehefa mifampiresaka ary efa fanaraka zay faresaka commissionna hijery sy andinika an'izany raha teny ny olona te ambana za any ambony mifampiresaka ka dia nokonga afaka miteny tsika zao efa afaka miteny nareo efa afaka miteny reny olo reny miteny hoe anay io fa filazana hoe anay ve io navaly olana ve firenena tiamana rehefa ta 1979 nametraka an'io laza hoe anareo io sa so dia mba natorokosy tsika raha ny anina fotsiny le hoe efa nay io dia ampy zany zay tsika efa miasa zao a oza hoe raha manasosokevitra ianao manasosokevitra anareo eto anapiko le diplomatia zay efa tonga am'izao fotoan'izao efa misy expert ao miaraka efa misy expert ao ifampiresana malagasy inona ihany ko ny anyvelany satria misy resaka lalàny misy resaka fomba fiady misy maro samihafa efa atao zany tsy maninona e dia raha isiko ampahatsorana hoe tena fitiava-tanindrazana manosika azy aminao zany fa oka mba tsy ambadika politika fotsiny anaovana azy raha am'izay dia mifarary ny faharoa dia ny hoe giazan'ny fitram-panjakana ny fananana fa fitram-panjakana tsy mahafantatra ny tokony atao aloha sy ampiseho ny taratasy ohatrany rehetra tsika zany dia manatsy le lalàna zay latako hoe état de droit misy azony marinana zany rehetrarehetra zany za tsy ady amin'ny olona ray na iady amin'ny olona asetsy na ny roa fa hoy za hoe misy lalàna daholo za rehetrarehetra fa oka fotsiny tovy amin'le teny any oka tsy anao provocation oka tsy lafin'ny politika ny fanany zavatra dia ilazana hoe raha araka ny teninao teo zao tsy fantatro moana zay tenenina tsy hoe kiasa fakaza teneny ty olona rehetrarehetra ty dia ho marina daholo ary fangako olona mieritrehitra fa dia meno azo daholo ny olona rehetra amin'izany mbola azo atao aroke ny miditra hoe ahoana daholo na zahoan'ny olona rehetrarehetra ny ty zavatra maro samihafa ity rehefa teny fitram-panjakana marina fahefanao zany fitram-panjakana ka zay natao hoe raha mahakasika ny iara-valomana tenenao teo zany efa nametraka ny fihavanam-pirenena olo laharina amin'ny fandaminana ty firenena ty fa oka tsy fararotiny zany fihavanam-pirenena zany fa oka mbo hiarahana mijery tena tombotsoa firenena sy ny tombotsoa vahoaka zany zavatra zany eo koa dia mitovy amina fantana sasanaina rehefa mina tsy miteny filoham-pirenena fa ka misy ny zavatra miseo rehetrarehetra ny totapenaka ny anosy zata ny mbomanary na any ankazo aby dia tsy maintsy miteny foana filoham-pirenena misy tokona ndraikitra maro samihafa misy mpanao gazety ao afaka amina fanadiady amin'izany zavatra maro samihafa zany ya